Kadetiny commune Antananarivo renivohitra manabe ny olo-pirenena ny fampiasana ny tetikady amin'ny serasera ny safidiny hiditra lalina kokoa ao anatin'izany sehatra izany izy ireo ka dia nanangana hainao manjary. Fomba iray ety mandresy lahatra sy mitondra fanovana eo amin'ny fitondrantenan'ny vahoaka ny serasera. Resy lahatra amin'izany ny commune Antananarivo renivohitra ka natonga azy anokatra hainao manjery ahitana televiziona sy onjam-peo izay manana tanjona ny anao fanentanana ny vahoaka eo amin'izay fanovam-pitondrantena izay ka ahatanteraka ny vina ny fiadidinan'ny commune dia ny anana tanàna madio sy mirindra ary matehonina. Ataoriana ny andrana teknika 3 volana dia isokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 12 aogositra ho avy izao ny Antananarivo televizion sy radio Antananarivo. Zavatra misaka rehefa misy zavatra ataontsika eto anivon'ny commune ohatra hoe mitohana be ny lalana, rehefa mitohana be ny lalana dia izy nefa ny manohana ny lalana mety hoe misy varotra. Ny varotra tsy voatery hoe fahavalontsika tsy izay zany fomba fijery fa hoe varotra aloha raha ohatra ka alindra dia mety ho tsaratsara kokoa ny fiarahamonina na dia fifamoivoizana fotsiny ahoana nefa ny atonga ny varotra indrindra ohatra hoe andao isika rehetrarehetra afindra amin'ny toerana ohatr'izao dia amin'ny alalan'ny serasera, amin'ny alalan'ny fanentanana, amin'ny alalan'ny sensibilisation zany information zany éducation zany. Io lala nefa dia raha ohatra ka ampiasa média ohatrany hoe téléravant zany na radio na gazety dia fantatsika tsara ny alafiny zany communication zany. Ka raha ohatra zany ny commune urbaine Antananarivo nanangana zao média zao dia mba ahafahany manana tsy haiko na dikana sy latitude mba ahafahana manana fahafahana kokoa anao serasera hitondra makany fampandrosoana. Ankoatra ireo fandarana samihafa dia mba toerana amin'ny fandarana anivon'ny tiana manjery ity ny fanabeazana olo-pirenena hovanina. Isany koa moa ireo sport samihafa nasongadina izany. Ankoatra io ho velomina ihany koa ireo onjam-peo any amin'ireo tsenan'ny commune izay andefa mivantana ireo fandarana rehetra. Miankina eo anivon'ny commune moa tiana manjery ity izay vokatra fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina.